zany hoe tiako lalatsiana na tsy tiako lalatsiana dia ho ataoko na tsy ataoko le izy tsy misy zany hoe tiako ny radio mada dia ataoko na tsy ho ataoko le izy tsy misy zany hoe tiako ny Chanel M na ny radio fototra na satria ireo zany no mbola resaka eo moa zay rehefa avy eo ireo no manjery tena hoe nanaraka ny lalàna nefa nakatona zany tsisy an'izay fa ny lalàna dia miatra amin'ny olona rehetrarehetra ka zay no tsy dia mampitombona loatra ny tenin'ny ministra ny serasera hoe raha mbola zany eto tsy misokatra ireo fa lalàna fotsiny ange dia tokony hahafahana manokatra an'ireo hoe hajanona ny fanenjehana ara-pitsarana izay miendrika politika na tiatsika na sy tiatsika dia miendrika politika ny fanenjehana ara-pitsarana izay nataony Free FM dia hajanona izay araka ny voalazan'ny lalàna atao hoe tondrozotra ao amin'ny andininy faha-enambinifolo efa nampidiritsika hoe atao anatin'ny ordonnancement juridique na hoe tao anatin'ireo volavolan-dalàna mifehan'ny Madagasikara ary tokony tsy hisy intsony zay amin'ny anaran'ny fampitoniany apaisement ny filohan-dedeza mita farany teo tany Toliara dia niteny tany Ambovimbeandroy Mbintsorana Efson dia nametraka mihitsy hoe za ozy vonina hiadevitra raha ohatra ka fanatsarana ny tondrozotra io amélioration de la feuille de route io ara moa mahagaga hoe inona moa no tokony hiadina hevitra amin'izany fa mpiarina fotsiny ange ny anjininy isan-karazany Mbintsorana Efson tsy hisy edikevitra ivoriana ery amin'ny CCI vato zany na andeha anaovana conclave zany na ivoriana mandritra ny 3 andro fa inona ny andinin-dalàna ao anatin'ny feuille de route io andinin-dalàna ho satria tsika ihany nanaiko hoe lalàna io inona ny andinin-dalàna ao andao ary ho tanterahantsika le izy andininy faha-enambinifolo ajanony daholo ary ny fanenjehana ara-politika eo amin'ny fitsarana izay fanenjehana miendrika politika eo amin'ny fitsarana izay mahazo an'ireo tsy mitovy hevitra mitondra fanjakana ny média d'opposition ny mpanao politika mpanohitra sy miaramila na ny ao anivon'ny forces armées zay 90 alin-dahy zay mety hoe tsy nitovy hevitra tamin'ny fitondram-panjakana zay ao anatiny na tiatsika na tsy tiatsika ko maninona moa rehefa ny miaramila ohatra dia navoaka ange farany teo zao ny colonel Noël Rakotonandrasana izay arabako azy dia tavavoaka ny fonjy noho izay fanatanterahantsika ny tondrozotra izay ka tsy tokony sélective le application tsy tokony hoe ny sasany ampiarina ny sasany tsy ampiarina fa tokony ampiarina daholo fotsiny ary tsy misy edikevitra io hoe ndaondraytsika hiadevitra pour l'amélioration de la feuille de route ho amin'ny fanatsarana ny tondrozotra fa zavatra tokony efa mandeha ho azy zany anjininy faha-17 hajaina amin'ny antsipiriany ny zon'olombelona sy ny fahalalahana iteny fahalalahana aneo hevitra fahalalahana ivondrina haneo hevitra liberté de manifestation liberté d'association hajaina satria lalàna zay dia hajaina ao anatin'izany zany hoe sokafy ary ny hainao manjery zany anisan'ny argument daholo Mbintsorana Efson satria ny antony dia tsotra ozytsika hoe ndao anao fifidianana ampitoniana élection zany dans un climat apaisé dia ao anatin'izay fahatoniana izay no hitakitsika hoe resaka tondrozotra fotsiny zany resaka lalàna zany tsy misy mihitsy eto ambonin'ny tany Mbintsorana Efson hoe zako tompona andraikitra anankiray dia miteny hoe zao no izy eo ambony lalàna zay fanapakevitra tsisy misokatra mihitsy aloha io hoe nefa fantatra fa tia misy lalàna miteny hoe sokafandreo onjam-peo reo ary zay no mahatonga andreo sehatra resam-pirenendreo na ny CPS zany flankevitry ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana na ny ao nivon'ny vondrona afrikanina zany na ny SADC zany na ny Union européenne na ny firenena mikambana ihany koa dia manindry mafy mihitsy hoe anisan'ny fepetre ary tsy azo hidivirany ny fanokafana andreo ainao manjery reo nakatondreo noho izay fahalalahana iteny tsy maintsy hajaina tsy hoe fifidianana ihany fa nikitsika tao anatin'ny tondrozotra io anakatonaka amin'izay loha hevitra zay laha tiana rakotondra zafy le hoe inona kosa ary ny andraikitra ireo ataoko hoe ainao manjery ireo raha ohatra hoe isokatra inona no andraikitry ny satria ohatra ny misy ihany le filazana ny amin'ny hoe ny fisin'ity fahalalahanyity tsy voatery fioara-pefo sy ny sisa mety tsy ho azon'ny olona hoe inona le tena anjara andraikitra le ainao manjery amin'ny ankapobeny ao anatin'izay tontolo ny serasera zay satria mandrangaranga rarana ny lalàna ny mpitondra ny inona zany atraiza zany ny fetran'le fahalalahana amin'ny ainao manjery tahaka itony marina tokoa Mbintsorana Efson fa misy tokoa ny adevitra zany hoe atao hoe inona moa ny andraikitry le mpanao gazety andraikitry ny mpanao gazety hoe mampianatra hoe zao ny anaovana zao ny fanamboarana ny cocktail molotov andraikitry ny mpanao gazety hoe no miteny hoe raha rao menaka le mpitandro ny filaminana rehefa mandalo tsy zay kosa kanefa apetrako tsara Mbintsorana Efson ny syndicat ny mpanao gazety malagasy dia nandefa taratasy tamin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena rehetra herinandro lasa izay
herinandro roa lasa izay ngamba tamin'izay niaona tamin'ny forum parlementaire ny SADC zany satria nangataka iona tamin'ny syndicat ny mpanao gazety ry zareo ahoana ny zava-misy ny syndicat ny mpanao gazety na tiatsika na tsy tiatsika aloha no rafitra crédible indrindra ho an'ny mpanao gazety ary mihetsika amin'izao fotoana izao zany miaro an'izay hoe tombontsoan'ilay asa izay les professions atao hoe journalisme dia nandeva taratasy zany syndicat ny mpanao gazety zay tahaka an'izao azavaiko kely vetivety fotsiny Bintsoana Efson hoe nangatahany syndicat mpanao gazety ao anatin'ny taratasy dia tsotra sy mazava ny syndicat mpanao gazety dia mitaky ny fanokafana andreo Ainao Manjery izay nakatona ny zavatra misy dia 7:50 nisandreo Ainao Manjery eo nikatona tany amin'ny faritany 5:20 kosa teto Antananarivo zany eto faritany Antananarivo zany reo 7:50 sy 5:20 reo mety afaka iteny manko ny anivon'ny ministère serasera tokoa na ny anivon'ny CSCA hoe ka reo ny mbola tsy manana autorisation définitive zany hoe tsy manana le licence le fahazondalana itrandraka zany le Ainao Manjery misy tokoa marina zay le tamin'ny fotoanandro ny tompokla Félix Malazarivo na tamin'ny fotoanandro ny Ramatoa Nathalie Rabe na tamin'ny fotoanandro ny Gilbert Arzatovo dia nizaraina ohatran'ireny mizara mofo topain'ireny le licence na Ainao Manjery tsy licence fa hoe avis favorable eo zany manahirana ao anaty liste satria tsy tena leo fahazondalana ara-dalàna iny zany fa hoe avis favorable hoe eny manaiky zany anokafanao an'le izy fa rehefa ekena zany hoe manaiky any anokafanao an'le Ainao Manjery dia misy zotra isan-karazany tsy maintsy arahanao hoe mameno volet 1 mameno volet 2 makany amin'ny omerte sy ny tariny dia rehefa vitanao daholo zay anao va mahazo le autorisation définitive fa ny syndicat ny mpanao gazety zany tao anatin'ny taratasiny dia nametraka hoe valo ireo tena Ainao Manjery amin'ireo BDP reo zany farafaratsiny le valo tokony hisokatra aloha le tena navitany izay démarche isan-karazany zay nefa tena nakatony fotsiny ohatran'izao hoe amin'ny anaran'ny assainissement nefa tsy hitatsika le assainissement hatramin'izao tsika miteny izao valo ny isan'ny zareo reo dia ny Chanel M zany télévision sy sy radio tsy onjapeo ny Free FM mazava ho azy ny Radio Mada ny radio fahazavana izay anisany takina tao anatiny ihany koa nakatona tao anatin'ny vanim-potoana ny teteza mity tsy maintsy isany tany ngam' hoe fa manina ny MBS ny tsy nampidirinareo tao dia ny antony dia tsotra be iny tsy nikatona tao anatin'ny vanim-potoana teteza mity fa ny korotana nisy tamin'ny 20 volana janoary taona 2024 nampikatona azy zany hoe tsy ao anatin'le hoe nakatona noho izay antony ara-politika hoe voalazan'ny feuille de route zay zany ny MBS ho an'ny fijery ny syndicat azy dia manaraka an'izay misy an'le hoe salut et guérison izy io fahita lavitra zany zay resaka évangélique efa nafeno ny fepetra efa navita volet 1 volet 2 efa navita ny dingana procédure rehetra nefa nakatona ihany koa dia ny radio fototra sy ny fahita lavitra fototra zay navita ihany koa an'izay procédure zay ny TV agricole salut et guérison azafady radio dia ny TV agricole zay zany anarany zany mampianatra momba ny fambolena tsisy resaka politika mihitsy ao anatiny fa anisan'le nakatona ihany koa zay Ainao Manjery valo zay zany no napetraky ny syndicat hoe reto kosa farafaratsiny tokony mba hisokatra satria ara-dalàna navita ny dingana isan-karazany satria mety afaka miteny ny ministère hoe aty hoe karery avis favorable fotsiny sarotra be le mahatonga le 20 resantsika io foana farafaratsiny zany le valo kosa aloha tokony mba misokatra ara-dalàna satria sady nahavita an'le dingana isan-karazany procédure eo amin'ny ara-dalàna nazahoany an'le licence no misy an'izay resaka politika izay ny antony nanakatona anazy dia hozy ianao hoe inona ny fipetrapetraka ny dia tsotra hoe ministère ny serasera mifanaraka amin'ireo mpanao gazety reo mifanaraka amin'ny tompony Ainao Manjery zao tsy azonareo atao fa io koa tsisy hoe zay tiatiako za tompony andraikitra no atao na tsy atao fa araky ny lalàna misy lalàna ao ny lalàna dia manao an'izao lalàna dia manao an'izao tsy azonareo atao fa criminel zany manokatra zany mampianatra cocktail molotov zany dia tsy ataonao ary manao engagement le miaiky zany manao engagement antsoratra raha ilaina hoe tsy hanao an'izay ary raha vao miverina kosa zay dia ara-dalàna mihitsy ny ministère manakatona raha ohatra ka mihoatra ny fefy an'izay fifanarahana zay le tiako apetraka hoe azo atao foana nge mifanaraka Bintsoana Efson hoe inona ny karazana balizy na arifanina zany apetraka mba hisokafa andreo Ainao Manjery eo mariako tsara fa ny radio Madasa ny radio fahazavana dia ao anatiny no takiny ny syndicat ny mpanao gazety hosokafana ao anatin'izao démarche na dingana sy ady ataon'izao
inoko fa manana ambara ny mpiaino rehefa avy eo mikasika izay lalatiana rakotondra zafy fa isan'ny andrasana ny fanehoan-kevitra ao mikasika ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny amin'izao fotoana izao somary everitsika fa mafampana ihany ilay raharaha amin'ny akapobeny